miarabantsika isa-tokantrano amin'ity aliny alady faraky amby folo ny volana janoary 2024 ity ao anatin'ny fandarana l'actualité no amin'ity takarivo ity iresantsika ny momba ny resaka exode urbain izay indrindra no nanasanay n'Andriamatoa Jean Nirina Rafanomezantsoa filohan'ny afary malagasy miarabanao Andriamatoa Jean Nirina Rafanomezantsoa. Miarabanao namana marka miaraba ihany koa ny mpiaino isa-tokantrano ary mankasitraka indrindra amin'ny fanarahana ny fandaharana sy ny veritsika fa hitondra fanazavana bebe kokoa mahakasika an'izay toetra raha misy manodidina ny exode urbain zay. Izay indrindra mantsy no nanasananao hoe atataky ny ahoana moa ty hevitra ao anatin'ity hoe exode urbain ity satria dia efa nisy le atao hoe fanamboarana sy fotoananareo an'ireo olona nandeha tany amin'ilay toerana iray izay no heverinareo ametrahana an'le hoe projet exode urbain zay efa misy le réalisation natao tataky ny ahoana izy ankehitriny. Alohan'ny maliko anao zay namana marika dia teny aloha hoe ny afary malagasy dia société civile na fiarahamonim-pirenena zay fantatritsika rehetra moa zany hoe tsy fanjakana fa anisany ihany kosa manana mission anakefatra ny société civile eto Madagasikara. Raha ny tokony izy zany dia reto anakefatra lazaiko reto faraka ny fameriko ny hoe force d'interpellation na hery fanairana ny société civile, force de proposition na hery fanoloran-kevitra ary force de pression na hery fanirena ary ny anankiray force d'éducation citoyen na hery fanabeazana ny olo-pirenena. Nanolona an'ireo olana be dia be izy teto indrindraindrindra fa teto amin'ireny vohitra sy manodidina toy ny fandrotanana trano tesomanandrariny andotapinaka nansana sy ny tsy voatanisako dia tsisy mesure d'accompagnement nandritra ny taona maro teto Madagasikara zany dia zay tokoa ny tena olana hoe narodana ny tranom-bahoaka dia tsy solo mifampiverina eny ambany tunnel na miverina eny amin'ireny trano bidonville na trano sase zay fantatritsika reny reny vahoaka reny. Mafy dia mafy ihany koa ny ady natrehana teny amin'ny tribonaly ho an'ny tsirairay avy ary mahafantatra tsara mahakasika an'izay ady tany zay hoe ahoana mahakasika an'ireo olana tsy nahita mba olana. Teny anivon'izany rehetrarehetra zany dia tsy nitsahatra izay nanao fanadihadiana ihany koa hoe raha malala ny tsy fisiana asa ny fikivangongona ihany koa eto tanan-dehibe raha tsy ilazintsika fa tsy ny zavatra anankiray izay tiana olana ankehitriny dia mitondra drano sy ny resaka ambotaiazy. Zany rehetra zany zany niteraka n'ilay fahatsiatseman'ny renivohim-paritany avokoa hoe atraiza nisy izay fitohanana manoloana n'izay resaka eto tanan-dehibe teto. Nanomboka tany amin'ny taona ny foronanay zahay dia zay moa ny tena antom-pisiny reny association reny nanao fanadihadiana nanao ny mamety na tsy mamety n'le projet nytoy moa zany tamin'ny andro ny ministre Nadine Ramarsone tamin'ny fotoan'andro dia tany Ambatoloha zay saika hanomboka ny voalohany niaraka tamin'ny ministera am-ponina ary efa teo anivony andala-panaovana mihitsy satria raha natadidiny rehetra tamin'izany dia niaraka namboly zanak'ovy teny no zato tsy nanana teny aloha zay niaraka tamin'ny ministre Nadine Ramarsone tamin'izay hoentina iaingy ho any Ambatoloana. Kanjo moa nisy ny fahafatesan'ny ministre dia nyheverinay fa nanatsara ny fanadihadiana zay hoe inona ny tokony atao an'izay rehetrarehetra zay. Dia amafisiko le izy hoe eto aloha zany dia miteny ao aminay afary malagasy tsisy fivarotana tany ary za mametraka tsara an'izay satria manjary miteraka resabe satria tato ato le izy hitany anazy any resaka tany io zay mety avokoa hoe mesure avokoa d'accompagnement ampanana tany no malagasy. Raha jerentsika koa namana marika dia hitatsika fa ny 80% tany dia mipetrapotsiny eto Madagasikara ary ireo tany ireo dia tsisy mpampiasa fa hiteny fotsiny. Manirana zany anefany nantsena anatiny nantsena ivelany zany hoe na ny eto Madagasikara na ro tsena international dia maro filana izay afaka anaovantsika zay famikaran'izay raha tsy hiteny fotsiny zay zao hoe ohatra vonatsindrana zay amin'izao fotoana zao zay falo amiteny hoe manomboka ny collecte zay tamin'ny herinandro ambony teo apitan'izay vonatsindrana zay ho any firenendehibe maro isan-karazany manodidina Madagasikara. Dia zany rehetrarehetra zany zany nijerena hoe ahoana tokoa moa nisy iny zay rehetrarehetra zay dia mivaly le hoe tsy mifiakarana avy any ambanivohitra intsony ho aty andrenivohitra manerana ny revohim-paritany rehetra sy ny revohitry ny rehefa ville zany zao dia tsetsina daholo no zava-dehibe fa mamorona tanàna vaovao. Mamorona tanàna vaovao isy fiarina zay aloha zany tena objectif ao anatiny hoe ahoana moa zay famoronana tanàna vaovao isy fiarina zay dia nametraka tsara zany zay hoe
inona nytolotra sy ny tinady anambara zay fiariny zay a dia voalohany ny arena men'andriamanitra atsika dia ny tany ary ny tany de tavinay de tany mipetrapotsiny tsy mitady zany zay hoe tany efa nisy nanajary fa hoe aiza misy tany mipetrapotsiny a ho ajariana ho atonga zay rehetrarehetra zay dia teny amin'ny rehetrarehetra teny zany de niezaka nanao ny lobinina rehetra fandresen-dahatra na teo anivo nyfanjakana na teo anivo mpiarabelona reo olona tonga tao aminay de nresena lahatra mihitsy hoe andao tsy hitoriny amin'ny tribonaly intsony no vahaolana satria efa mivaobe dossier ao a ianao la ny andro isanandro miakatra tribonaly a esakilan'izany rehetrarehetra zany anevany a mbola mipetraka ihany koa ny tena olana goavana de ny hoe tsy maintsy andanina vola be zany tribonaly zany raha tsy teny efa tsy ny avocat fotsiny ohatra zay ny fotoana lany en plus a ianao mbola tsy maintsy miankina mipidipitsarana vo hoe aresy sa tsy aresy dia betsaka reo resy lahatra rehefa tena vory matetika vory matetika de maninona moa tsika raha iresaka amin'ny fanjakany hoe ahoana no ahitana amezana anay tany hosolon'ireny trano rava be da be teto reny de teo anivon'izay a nanoratra tamin'ny fanjakana zay de tadidiko tsara fa tsy metiko moa ny atota taratasy a nanolotra taratasy ho anay ny tale général nyfanana tany tamin'izany fotoanandro ny teny hoe mbola tale général moa izy mandrakakeitriny hoe anjaranareo no mitady ny tamy mampety anareo a de aveo nareo manao proposition de tia fanjakana lasa am'izay zany zay nitady an'izay tany zay hoe aiza ny hitana tany a ahafahana manatateraka amin'ny projet betsaka ny tany efa hitanay ohatra tetsy ambomangakely be tsy zaraina misy 25 hectare efa hitanay fa ny olana voaloha sitraina de zao hoe tsy afaka ivelarana ivalaparana le velara-tany a satria ny olana mipetraka tamin'izany fotoanandrony a de tsy ho ao mihitsy le fiariny faharoa nahitsy zay teny andranomasina mbodratrimo rehefa nijeren'izay ndray zahay a de mbola mitovitovy am'izay any ny olana satria tsy ampy le izy hoe aiza raha ny ambolena raha omena trano tsy ny trano ipetrahana ma tsy ny problème ny olona fa le hoe ahoana no ananana trano misy tany misy fiarina dia lasa zay rehefa aveo a nakeny amin'ny sonedanana iny rehefa teny sonedanana zay a de hitanay a nanoro zany ny olona teny hoe ino izy misy tany mipetrapotsiny nanontany zay izy any tompony tany mipetrapotsiny a dia nanontany ny maro isan-karazana de tao anivon'izay rehetrarehetra zay zany nisy hoe ry andrakoto ry andrabe anytaranakirany ty anytaranakirany ty de tonga moa zahay a de nanontany a de mifanantona tamin'ireny tompo-tany reny de samy fantatra tao anatin'izay zany tamin'ireo olona nanajary ny tany fa ny tany a de ao anatin'le domaine privé à l'état na hoe tanyn'olo tsotra tsy vita titre de zany hoe mbola mifanjakana masy mandidy aminy fa tsy maintsy nandamy maloha zay fiarahamonina fampiresaka tamin'ireo fiarahamonina reo zay mahatonga le sara-panajariana ao anatiny tsisy fivarotana tany ao fa sara-panajariana zany no misy ao anatiny a zay nandoavanay a fa narahanay tamin'ny tompo-tany teny hoe alao mandoro 100 ariary isaky mètre carré tsika mba tsy isiny ny disadisa maro satria tsy ho tateraka mihitsy io projet io raha ohatra aloka misy alahelon'olona ninninona zany zavatra tsy azahoanao tsodrano nananan'olona alahelo tsy ho tateraka le projet tao anavin'izay rehetrarehetra zay zany namana marika dia nala aminay isanandro nandamina fiarahamonina rehefa tena nanaiky ny fiarahamonina nazavaina aminy antony tombotsoany nazavaina aminy tombotsoan'ny vahoaka mpifindra-monina ary nazavaina taminy ihany koa tombotsoa fanjakana vitsy zay rehetrarehetra zay a nataonay ny dossier rehetrarehetra de nandefa teny anivony fanjakana zay de nisorako indrindra moa zany tamin'ny 24 mai angamba raha tsy diso a Andriamatoa ministre mpanjakana misahana amin'ny foto-drafitrasa sy ny fananantany Andriamatoa ministre Rakotovaorivo dia namaly taratasy ary dira manokana anezaka fa nametraka izy tamin'izay hoe atery kosa reto mbo pitsipitsy ny afahantsika manatateraka ny projet nandeha teny a ny azakazaka be ara nanomboka teo a ny fahitana an'le tany tany amin'ny volana août eo angamba zay nanomboka nahitan'le tany a zay départ teo amin'ny 23 hectare aloha dia ny azakazaka tateraka le projet teo hoe nanoratra zay fa hoe andao arany a ho ataotsika ho tsangam-bato ny fadimy taona ny afary malagasy le projet taoniva zay rehetrarehetra zay zany de ny hoe nanoratra indray zay tany anivon'ny ministère maro isan-karazany ary tsy nisy ministère na aveny amin'ny présidence na aveny amin'ireo tompona raiky mpanjakana ka tsy nandefasanay tatitra momba ny projet io nandeha zay rehetrarehetra zay a de namaly ray ministre mpanjakana misahana foto-drafitrasa hoe manaiky a Andriamatoa Rakotovaorivo zany oray-pia zay tsangabato ny fadimy taona zay teo de nanomboka ny azakazaka ny ritma ankehitriny zany hatramin'ny androany a de tiako mame anareo chiffre tsotsotra fa eo amin'ny 214 eo nisana trano efa voatafo any amin'le toerana efa misy olona mipetraka any amin'le toerana efa misy ankoro anafo a ary efa maro ro zavatra hita eny toerana de taorinan'izay zahay a de nanomboka tetika asa anankiray hoe anao vitrine fiarintsika zay ho atao amin'ny 15 16 17 janvier zao de nanoratra tamin'ny ministre rehetra sy ny gouvernement fa sy ny présidence zay a dia
namaly ray tam'izay fotoan'zay Andriamato premier ministre chef de gouvernement Coly Rozier nanay koray-pia ary atreto moa zany izy de nampanantena no avy eny amin'ny tanàna io am 15 janvier ho avy zao dia zay zany le projet exode urbain teneninay hoe le vitrine fiarina zay tiana tenenina moa zany hoe projet exode urbain contre la pauvreté ny tiana tenenina de tsotra io zany tena tsotra de na inona zavatra ho atao aoka ho azavatsara ho an'ny rehetra fa ny afary malagasy ho tsy fanjakana izahay zany tsy afaka anangana fanjakana kely eo anatin'ny fanjakana tsy afaka midélivrer certificat de situation juridique zay tsy afaka délivrer résidence zay tsy afaka manomboka any amin'ny fokontany zany ka mandra-patonga ny président de la république de fanjakana fa izahay de société civile ny andraikitray zany de nanetana nanao azy atotosa fotodrafitrasa de eo ihany koa ny teneniko avafisiko le teniko teo tsy mivarotra tany zay fa misy ihany kosa ireo tapaka taonavy ny assemblée générale mba isiny mangarara moa zany de tenenina toy izao hoe ny vola nanomboka tany amina resaka communication na ny resaka fananana iombonana na ny resaka sara-panajariana dia mitovy daholo tsisy olona atao na de ray ara nananakarena toy ny ahoana izy nanandra toy ny ahoana izy fa mitovy daholo ny zota ao anatin'izay rehetrarehetra zay dia efa-jato sy 4 ariary aloha tiana ho fantatra zay satria zay mabe resaka ny rehetra mba hanavahana an'izy am'le hoe fivarotana tany société atidina mpikambana isa-taona io na iza zany tsy maintsy mandoa ny efa-jato sy 4 ariary isa-taona io amin'ny faharoa nisy roalina fanarahanay naovana communication ny ahitananay zany manao an'ireny fandaharana be da be publicité etsero reny de 100 000 francs par personne reny mifahatelo mifanaraka zay to anaty assemblée générale fa misy ny 250 000 francs par tête ho aloha anaovana fananana iraha miombana ohatrany nanaovanay mibraonay nosy zato efa nisy ihany koa nataonay teny ndranomasina ny fanamboaran-dalana sy ny sisa ny fanamboarana andreo trano ikambanana teny sonidanana ny karakarana andreo zavatra maro isan-karazana zay 10 alina isan'olona zay ny fahatelo dia eo le teneniko teo sara-panajariana omena n'le tompo-tany le 200 ariary avy isaka mètre carré atreto zany de zavatra vita sy ny zavatra misongadina efa nahavoly koa zay 30 hectare zay teneniko moa hoe ao anatin'izay ihany koa nyvoanatsindrana zay hoaondrana any am'ireo firenena hafa nyvoanatsindrana moa zany 3 volana de vokatra nanomboka tamin'ny volana ho teo hikarakara azy am'izao efa manana andreo vokatra ahafahana hoaondrana amin'ny sambo ho any an-dafy ny tiako amoezana azy na manamarika ao anatin'izay famelabelarako ny projet exode urbain zay de zao hoe ho anay tsy mora ny zavatra nandalovana teo amin'ny ary toetsaina ratsy eto Madagasikara raha misy olona anankiray eto Madagasikara mieritreritra ny ampandroso na mieritreritra ny anao azay firesakiny zay dia noverina fa mifanenjehana trano ny fanakianana no zava-dehibe ho an'ny tsirairay avy sy ny SOS etsero tsy nakivy eny zany fa de nezahana ny tsy ambara telo goavana ataona manamarika tsy misy mbola mpamatsy vola ao ary tsy nisy resaka politika ao anatin'ny afary malagasy samy tokony ovahana ihany koa ny atao hoe mpanao politika sy ny mpitondra fanjakana ny mpitondra fanjakana dia mpitondra fanjakana ny mpanao politika de mpanao politika fa eripony ny malagasy eripony reo mpikambana zato isan-jato nao anatiny atreto ary mbola teneninay moa zany hoe mitohy mitanjonay de ny vahoaka 2 tapitry anana tanso trano avokoa ary anana zay fiariny zay raha tiatsika tanjaka amin'ny firenena de tsotra hoe ny fiatsiany reo vahoaka 2 tapitrisy reo no afahana mampatanjaka amin'ny firenena zay atsongatiko hoe iza no afaka manetsika ny vahoaka 2 tapitrisy ny société civile ny olona 10 manana hevitretsy seroa reny no atambatra anankiray tsy ny afary malagasy reny société civile fa société civile rehetra dia zay ny tokony ampandroso anjara fanjakana manamora ny fampandrosona zay resaka tetikasany reny fiarahamony pireneny reny verena kely le teninao teo hoe resaka tany io indrindra moa koatra ny somary mabe resaka tato ato hoe ahoana ny fomba nazahoanareo an'ireo tany reo nafahanareo nanorina an'ireo an'ity tetikasa ty rehefa nametory lalana anay any tale général mifanana tany hoe ianareo no mitady ny tany zay naovanareo ny projet de samy mietsika daholo mpikambana de nidina teny fotony zay nijery an'ilay fokon'olona teny toerana de nananto ny isambaravarany isa-tokantrano ny fokon'olona teny ngamba tsy latsaka ny tapabolana ny lobinina nisy ny fandresen-dahatra nisy raha mo sasany tonga de nanombana vola lafo be nisy ny sasany rehefa nazavaina azy teo le izy de mifanaraka fa hoe tombontso iraisana le izy de namery zareo fitainay aloha zany miaradrariny samby tinanay ho any amin'ny ara-dalàna zany hoe zay foana koa ny tokony ho fandaminan-javatra eto amin'ny firenena tsy ho avy ianao de baiko midina de avaty taninarivo hoe meny afariny tany nefany io tany io any razambeany eto any tena marina de fifampitokisana ny an'ny malagasy
ka raha andamijavatra eto amin'ny tany sy ny firenena dia tokony iainga foana ho amin'ny ara-drano makany amin'ny ara-talàna rehefa nalaminay reo fokon'olo reo nanaiky ny ameny tany anay fokon'olona dia nakany amin'izay zay nanantona fanjakana zay sorako ny fanjakana ankehitriny fa tsy nanosobotanana hatreto moa zany nosamboaravoara kely nanomboka omaly ny toetra ray indrindraindrindra pubinay nandeha tamin'ny télé sy ny sisa hoe manana olana ny premier ministre isy motion de censure angatahana metrapelana izy sy ny sisa dia zay rehetrarehetra zay zany zao mampisamboa rany androany tontolo fotsiny hatramin'ny maraina ka hatramin'izao naovantsika émission zao dia maty ny fanontaniany tiamana ahoana fa dia fa ahoana fa zao mivoaka tamin'ny vaovao izy zany rehetrarehetra zany zany ndray olana hafa ndray vaovao sedraina ao anatin'ny fikambanana satria tsara manamarika fa premier ministre chef du gouvernement dia efa nanao pa nanaiko ray pia izy dia niresaka tamina orinasa lehibe eto Madagasikara ohatra ny groupe CNTP ohatra dia hoe ahoana ny famatora raha miasa entre anareo sy ny afary mahakasika ny exode urbain satria miankina amin'izay grivette sy an'izay zany hoe fambolena sy fiopiny ny vahaolana dia reo manana vokatra eto Madagasikara dia zay zavatra zay no zavatra hita hoe eo indrindraindrindra zany nijerevana an'izay amin'ny ankapobeny raha azoko tsara zany efa nisy mifankatoava ny fitondram-panjakana amin'ity tetikasa hoentinareo ty ny fankatoavana dia mino fa nanomboka tamin'ny 7 novembre moa zany zay nametraka an'izay vatohan'izay dia ministre Rakoto Vaorivo zay ministre mpanjakana misahana fotodrafitrasa aloha no niteny voalohany ny hoe oray-pia en tant que oray-pia izy sy ny teniny momba projet ary ankehitriny moa zany isorako reo mpiara-miasa amin'ny rehetra izay efa nisy ny fivoriana be dia be fa nisy fotsiny nampahafantariny hoe eto tsy anjaranareo eto anjaran'ny fanjakana dia nitoy tamin'izao maray-pia ny projet exode urbain ny premier ministre Koly Roger zao zany le izy dia niverinay zany fa tokony hitatra trano zay rehetrarehetra zay hoe midiky zany aminay fa miaino ny fanjakana ary zay zavatra zay tsy afaka zay mihitsy no fanjakana zay aloha zany diso fa ny tany dia ny fanjakana dia ny fanjakana no manamora ny zavatra rehetra tokony ataonay satria io dia tsy ady ho anay fa ady ho an'ny firenena zay neny moa satria raha ny fanadihadiana zay netiny dia to hoe terrain domanial zany no ampiasainareo amin'izao fotoana misy statut maromaro ao anatin'le tany ny anankiray aloha domaine privé à l'état zay aloha zany ny apahany anankiray ny anankiray ndray efa nisy an'le hoe bufrena broy foto mifanana tany misy olona efa nanana karatany ary ny anankiray sasatsasany zany dia tena efa nananan'olona titre zany karazana tany zany zany famofon ao anatiny ka roa dia samy manana ny sata fe azy fa amin'ny ankapobeny na sanatria ry io hoe tanin'olona borne titre tsy maintsy miditra foana ny fanjakana zay zavatra zay zany zavatra tsy maintsy ho ampianarina ny rehetra hoe ahoana tsy maintsy anatorana ny fanjakana fa tsy ny afary malagasy tsy fanjakana tsy afaka manangana fanjakana ao anatin'ny fanjakana mihitsy hoe ka zany président ny afary dia zany izara certificat de situation juridique anareo tsisy zany na hoe zany président ny afary dia zany izara certificat de résidence ao anareo tsy maintsy manantona ny président fokotany tsy maintsy manantona ny maire tsy maintsy manantona ny ministère tsy maintsy manantona ny présidence primature ohatr'izany zany ny rafi-pitondrana manoloana ny adidy zay tsoan'ny société civile hidirako bebe koa gna mahakasika ny eo amin'ny lafiny fanatanteranareo nyty tetikasa exode urbain ty amin'izao fotoana tatakiny ahoana ny tondranareo azy ary mova hijanona amin'ny toeranareo io sa misy toerana hafa ihany koa zay efa heverinareo anatanterana nyty hoe projet exode urbain ty hatreto aloha zany mahavelom-bolo le izy satria eo aloha foto-kevitra ny hevitra zany amin'ny alalan'ny firesahana amin'ny anao manjery toy izao dia tokony hipita ho an'ny rehetra averiko fa tsy ho an'ny afary malagasy rery akory Madagasikara fa ny tena marina dia velatra ho an'ny malagasy rehetra nizaniza zany tsara sitrapo teknika anay voalohany dia manentana miantso ny rehetra zay afaka hifametanana aminay mba hampio zahay na ara-kevitra na mifanakianana tsy tonga lafatra zay aloha zany le fanetretena sy le zavatra anankiray tena goavam-be dia ny hoe tsy tapipaizana zay tsy dokotera mihitsy zay tsy ho ingénieur mihitsy zay tsy fa ny anay dia hoe io le raha-piarahamonina betsaka zany manan-kevitra ndray rehefa aveo hoe maninonareo raha manao an'izao atao an'izao za mahita lalam-barotra ty amin'ny anina ohatrohatran'izay zany ny zavatra ao atao fa ny techniquement izay zany zao hatreto dia mijery hoe ahoana ny ananan'ny olona tsirairay avy manerana Madagasikara ohatra farafakely ny tany 1 hektara ka hatramin'ny 3 hektara ambolena dia mivola eo ho an'ny tsena anatiny amin'ny tsena anatiny tsena ivelany tsena ivelany après zany zay nanao ny vitrine na 15 16 17 io aorena ny vitrine zay dia anokatra ady hevitra goavana eto Madagasikara ahoana ny atonga ny Madagasikara voly firenena ray afaka matsy vokatra manera-tany zany rehetrarehetra zany zany zavatra tianatenenina dia eo ny fambolena eo ny fiopiny ary eo ny fiforonana asa maro isan-karazana zay tsy maintsy tokony hitera-bokatsoa eto zany dia manasa manokana androany ho an'ny mpiainy rehetra
hoan'ny rehetra mba ho tonga hijery maso mihitsy aloha inona le zavatra efa misy eny toerana afaka manome apport ao tsy voatery ho hiditra ao mpikamana ao amin'ny exode urbain ianao fa afaka miteny ihany koa ianao hoe zay mahita sosikevitra ohatran'izao a mety misy tsy marina ny hevitro président ohatr'izao zao zavatra tokony ho antsiny zay rehetrarehetra zay zany ny apport tiana aingatahana fa midina aloha satria io resabe ny malagasy koa efa zatra voafitaka foana nandritra ny taona maro mifanesy raha misy olona manam-piniavana anao zavatra eto de nitsao mandeha aloha ho any zay mbola marisarisa zany sy mieritreritra fa hoe misy ve sa tsisy zany resaka zany de nitsara izy aloha midiny eny toerana de mijery eo am PK 67 route nationale numéro 4 misy en'lizy ankehitriny efa misy tanàna be any ny antony na tonga le tanàna tonga de ny orina de zao reo olo reo a le ravatrano te tsy somanandrariny nansana andotapenaka sy ny sisa maro isan-karazany niatra mafy reo olo reo zany hoe le tany ravaina tam'ireny nangonongonona nytolony sasany varavaran'ny sasany de mba briky sisany tedaviny de afaka miverina nanangana izy zany rehetrarehetra zany zany no zavatra anankiray ka eo tanjontsika de zao hoe ny anjarantsika de hoe isika nandritra ny depuis 72 makaty mbola tsy mivaly ny filan'ny vahoaka ny tiako tenenina de tsotra mbola tsisy mifanjakana matanjaka teto satria mifanjakana de manantena no asana société civile ary société civile lasa manao ny asa mpanao politika sy mifanjakana dia tsy ampy le fanabeazana tsy misy tsony zany ny olona hoe iza ny tena atokisana iza ny eritreretana zao ka eto zany de zao hoe miveryntsika rehetra ny malagasy rehetra anizaniza mpitondra eo tsy maintsy miasa ianao vominana tokony atombokontsika le hoe tsy alodana foana na andrava foana tsika eo anatin'zay rehetrarehetra zay fa hoe ahoana ny fanampiana raha misy zavatra tsy mety tokony hitondra sosikevitra ny rehetrarehetra de zay zavatra zay hoe raha fanjakana matanjaka ny resahana tsotra ny anyteniko mandray andraikitra vahoaka roa ambyroapolo tapitrisa io de amin'ny alalan'ny hoe ohatra misy ny ao ny fiarahamonim-pirenena miaro ny tontolo iainany misy ao fiarahamonim-pirenena eny am'ireny resaka rano reny misy miaro ny zon'olombelona misy miaro reny rehetrarehetra reny ny atao hoe vo manomboka fotsiny zany ohatra mivoaka atao anatin'ny studio tsika misy olona dimy mieritreritra hoe raha mba za zao ny atao am'ty tanànatsika ty ahoana ny tsy anaovantsika ndry lalakely ry zay le atao hoe société civile fiarahamonina zay le zavatra misy eo fiarahamonina no entiny eo am'ny fanjakana fa kosa tsy maintsy tokony eritreritra foana fiarahamonim-pirenena tsy afaka mandidy na manapaka manoloana zay fiarahamonim-pirenena zay moa raha ny tena izy raha ny tokony ho izy sy ny zavatra misy de ny hoe fiarahamonim-pirenena de tsy tokony eritreritra mihitsy afaka mandidy tsy afaka mandidy zahay zay aloha zany de zavatra tokony tenenina fa afaka kosa zay mitondra n'le efatra force ny teneniko teo hoe force de pression force de proposition force d'interpellation force na éducation citoyen zay rehetrarehetra zay zany tokony ho fantatra ny fiarahamonim-pirenena za moa ankehitriny gagagaga ihany hoe mahita fiarahamonim-pirenena mampiasa kaserozy de mahita fiarahamonim-pirenena mampiasa ntetina ministère iry amy sisiny ary misy soratra ministère zany rehetrarehetra zany zany zavatra anankiray tokony ho tsapa hoe lasa lavitra zany ninona fiaraha-miasa ministère samy manana fiaraha-miasa ministère sy ny fitsarana ny tsirairay avy manoloana amin'ny mahafiarahamonina azy ary tsy azo tosiky ny fanjakana fiarahamonim-pirenena fa kosa tokony tsisy ny usurpation de fonction ao anatin'zay rehetrarehetra zay satria ndraindray rehefa jerenao anatin'ny fiarahamonim-pirenena de tokony ho jerena zay de ankoatendray nefa fanjakana manoloana n'zay société civile zay tsy mieritreritra mihitsy andreo société civile hoe iza ny société civile tokony ho ampiny iza ny société civile ahoana société civile rehetra de tokony ho ampiny tsy ny afary malagasy rehetra fa rehefa fiarahamonim-pirenena de tokony ho ampina daholy fa anjaran'ny fanjakana manamora raha tiatsika ny anana fanjakana matanjaka tsy ny fanjakana ny technicien tokony hipetraka ma technicien azy mpanao politika tokony hipetraka ma mpanao politika azy ny fanjakana mipetraka ma fanjakana azy de eo am'izay zany société civile mipetraka ma société civile azy tetava zay rehetrarehetra zay ifamenona ao anatin'zay rehetrarehetra zay en plus moa eto de zay problème misy eto société civile zay teneniko hoe tsy mana-tsaina ary tsy manana fotoana sy asa fa tsy ny hoe anao tatitra international zay fotsiny fa tsy misy mihitsy ny action ny olana kely fotsiny mampisalasala amty société civile ty na mananamarika de nianka mahagaga de zao hoe les rapports d'activité ho an'ny malagasy hoe mamaky anao sa ho an'ny rapport international ka zay zavatra zay zavatra anankiray ary zay koa makamo misy reo société civile na tsy de hitanao etseroa raha de mahazo financement international mahazo financement fanjakana fa misy société civile tena tsy ampihina mihitsy ary tena tsy voajery mihitsy na miasa mafy ara vo manomboka any hoe reny amlefarizy ankehitriny efa manomboka hita fa efa manomboka hita zany hoe mijery an'izay mifanjakana ary efa hitanay zay atramin'ny andro aloha zay mbola tsy nahazo financement ary zay zavatra zay fa hoe efa manomboka kosa zay rehefa miteny izy hoe mety ny zavatra ataonareo atao zao de efa neverina fa efa manomboka mahazo an'izay to zay fa izahay de mahita hoe betabeta be reo société civile ohatra mifako any rano isa-pokotany reny eny société civile mitantana azy ijiro am-poto io zao tokony société civile ny tantanany reny
satria fiarahamonina tokony aro an'ireny hoe ahoany poto io tsy angalarin'ny olona le tsy hotorahan'ny olona filesiny ampola tsy angalarin'ny olona le kasikana fiarovana ransa sisy reny société civile ny tokony hitatana zany fa sarotra be eto zany de tokony eto zany de iteny zavatra anankiray zay efa nitresahako tamina mpanao gazety maromaro moa tamin'ny herinandro iny hoe tokony isy ministera anankiray tena hitatana zay société civile zay to Madagasikara zany hoe ny zavatra tiako tenenina ao anatiny de zao tsy voatery sao de misy mieritreritra indray hoe tomamy ministra fa ny anankiray tena tokony voangona ny rapport d'activité na société civile ny récipc mivoaka eto Madagasikara ny amanetsiny manaprofo an'izay angamba ny ao ministera ny atany hoe firy ny récipc mivoaka eto Madagasikara fa firy nefa société civile tena manana rapport d'activité ary matetika ny sasany rapport azahoana financement fotsiny ny ataony fa tena tsy rapport réalité ho anay ane namana fa alatsinainy talata larobilaka misy zomazy tsy mitsahatra mandray olona ary tsy mitsahatra mamany olona tsirairay mahafantatra tsara zay zay mahatonga ny olona miteny hoe zay ny anitenenako raha resaka sosialy-mbahoaka na adiny dimy tsaika ato na mandra-parivony andro raha ny adihevitra ao anatin'izay aiko tsara satria za fa nirasira vatana am'le olona ka zay zavatra zay zavatra tiako tenenina tokony hojerena kely ahoana ny azahoantsika an'izay ministera misahana manokana mihitsy ny société civile misy ny ministera amponina sy ny raha sosialy fa tsy mafeny société civile zay satria mbola misy société civile any amin'ny rano sy ny ala ohatra misy société civile re miady hitantsika miady amin'ny bois de rose miady amin'ny zavatra maro reny de eto angamba de manararoatra kely namana fa mahakasika an'le resaka zay hita moa indrindraindrindra fa teto aminareo le resaka abattoir eny cadre tombo angamba mety azoko resahana satria ao anjara ndraikitra ny société civile reny miaro ihany koa le fananam-bahoaka zay zavatra zay zany zavatra anankiray tokony hita hoe izay afary malagasy zavatra ohatry reny de tena tokony hijerevana société civile hoe misy abattoir zay amin'ny manasova-hoaka fananam-bahoaka satria azadino abattoir anakady-mbahoaka io fa ny fidiny ny financien'io na fond d'intervention du développement zay zavatra financien'ny fidy tao anatiny zay rehetrarehetra zay dia noverina fa manara-penitra le abattoir aloha gaga sy talanjo zay mahita amin'ny anao manjery hoe nampanofaina 99 ans amin'ny sinoa le izy belle tena lava indrindra en belle misy eto Madagasikara en plus hoe 150 millions d'ariary nanofana n'le abattoir eo alasora ny zavatra tena magaga ao anatin'izay tsy nisy ny manaraka marché public satria fa raha nambahoaka io de tokony isy ny resaka fitarafana manokana fijerevana hoe appel d'offre tokony hita tamin'ny gazety zay aizany appel d'offre manoloana zay rehetrarehetra zay ahoana moa ny déterminena fa 150 millions d'ariary tokony hofan'io na ny tokony hampanofana azy fa za zao mety mahita hoe raha misy malagasy saby hita eto andao ataontsika ny appel d'offre hoe 5 milliards de paran'ny fampanofana an'io 7 taona fa miteny aminao fa manjato ny malagasy sa manofana io satria toerana moron-dalana io toerana tena mety io fa maninona 150 millions d'ariary faharoa manaraka an'izay velaran-tany mihoatra 1000 mètres carré io ny rano tena marina zavatra mihoatra 1000 mètres carré dia ny hoe ny ministre mpanjakana misahana foto-drafitrasa sy mifananatany no tokony hijery azy ankehitriny anefa zay resaka abattoir zay mahaberesaka itony fiarahamonina zay tsy nisy an'izany fa de hoe olona hafa misy usurpation de fonction koa zany ao anatiny hoe tokony andraikitra ny ministera ny fanajariana ny tany no mijery mandinika ny teknika hoe ho azo ampanofana ave ny abattoir en plus za eto de miteny zay tsy misakana mihitsy ny fanaovana ny abattoir manara-penitra azo atao zany ary azo tanterahana zany tsy manana olana fanataterahana zany zay fa zao kosa mampisalasala ihany mampampanontaniana hoe maninona mbola ao reo grossiste mpandrarà opérateur économique malagasy no ampanofana sady le izy dia zay contrepartie zay ka nametrahanay fitorina eny nivony bianco iny tiany tany koa zay misy bianco veto Madagasikara sa tsisy bianco satria raha voaja ny ary fenitra ny raha mivoaka ny afisazy mivoaka tamin'ny gazety hoe ny abattoir eny cadre tombo de anaovana appel d'offre hoe izy nareo sans vide lavasy tsisy ny olana fa maninona ary zay tsy tanterahana marché public zay tsy mahatoky hoe 150 millions d'ariary nifanio zay zany mametraka an'izay zay proof ngeza be zay ilana fantanina hatramin'ny androany izy sahamaly arany fa 150 millions d'ariary ofan'ny abattoir zay de miteny fa zay mahita hoe na 3 milliards na 4 milliards ary io misy zavatra tsy mazava caloisium mazava zany rehetrarehetra zany zany nidirantsika amin'ny bon gouvernance ary zay ny olana eto zany de zavatra anankiray tinenina hoe aoka manomboka treto mba hovaina le fotom-pisainany rehefa olana eo amin'ny niveauna compétence anankiray ohatra olana président pokotany tsy andeha ho any amin'ny olana président de la république olana avy eo amin'ny be ny tanàna anankiray tsy tokony afangaro amin'le fanjakana ny tiako tenenina de zao mino fanao filopirenena raha ankehitriny manontany tena hoe ahoana ny fijery ty abattoir ty amin'ny cadre tombo ty fa ahoana no mena so 99 ans
fantatra tsara ny finiavana sy ny fitenenana zay rehetrarehetra zay ka ny zavatra tiana tenenina de tsotra hoe misy zavatra tsy mazava aleo am'izay atreto mba tsy le trondro madinika foana anao le fao anaty arato fa aloha mba ifangaro ny trondro favetsy sy ny trondro madinika zay meloka de meloka ary ninninona fa nadiadiana tokony jerenao anatin'izay rehetra zay ka malahelo tena mamalagasy ihany tinenako an'izay malahelo ary tsy tatoko le izy hoe ahoana ny fieritreretana zavatra anakiray goavana be amin'ny avatarana cadre tomboa hoampany foana 150 millions d'ariary samitsika zao mandray masinina calculer 150 millions d'ariary 150 millions d'ariary divisé par 99 ans de divisé par mois ohatriny isam-bolana niovana eo de zay hoe na de izana hoe de tsy hainana an'izay fovoly zay ho isam-bolana ka zay zavatra zay namana marika ny fierina fa tondrantelo fanehoana hoe ho anay société civile zavatra ohatry reny mampianadratsy vahoaka reny zay mangataka mesure aingana de aingana mihitsy amin'io resaka cadre tombo na avy any ministère ny ato tany na fanarapahefana na ny bianco na ny président de la république na ny premier ministre aoka re tompokoa mba ho atao hitapirenena fa ny zavatra ohatry zany sarotra ny anapiazantsika olopirenena raha mbola misy ny zavatra fandikan-dalàna am'zany fandikan-dalàna ao de ny appel d'offre ny faharoa fandikan-dalàna ministère ny fanajariana ny tany tokony andraikitra tany mihoatra 1000 mètres carré fanjajarany eo niveau ny commune akory eny ary zay ihany koa angamba no everitsika fa anakatonana nyity fandarana ity mialohan'izay dia mena ray minitra ianao anazavanao amin'ny lanao afatra ho an'ny mpijeritsika amin'ity alina ity ny afatra ho an'ny mpijery zany de zao hoe aokatsika nana foana ny vie positif azakivy aza matahotra aokatsika hiasa mafy afahatsika miala am'izao fanitrany zao fa ninninona zavatra eritreretinao ninninona zavatra taterahanao rehefa ao vie positif rehefa ao fitenenanao hoe tsy maintsy mandray andraikitra eto ny fireneko a samy tompony andraikitra eto ny firenentsika de aloha amin'ny alalan'ny asa no anehotsika zany andao amady de abaingitsika andao tsika tena ifonsa mafy de mafy hoe tena tsy maintsy avotana ny firenetsika niza mpitondra eo de tsy maintsy manaja n'izay tanytandalana zay tsika ary rehefa hoe mpitondra de aloha amin'ny alalan'ny fomba demokratika aloha hitsahatra zany le fandrebrebena saim-bahoaka etseroa fa tena mahatsiaro zay hoe mijaly amin'ny vahoaka izahay moa zany dia omenay numéro-na tarbianay ty amin'ny farany de ny 033 17 743 98 033 17 743 98 zay ana direct io sy ny telema 034 98 005 16 034 98 005 16 ary ny orange 032 91 140 51 032 91 141 140 51 veloma tompoko ya eny ary de misotranao andriamato Jean Nirina raha fanomezatso filohan'ny afary malagasy nanaiky mivahiny teto amin'ny fandarana l'actualité tamin'ity alina ity zay ihany koa no manakatona ny fandaratsika ary manasanao anaraka ny vaovao zay nisongadina tamin'ity herinandro ity zay nanamarika indrindra moa tamin'ity herinandro ity ny fiapiarabana tratry ny taona teny amin'ny lapampanjakany avoloha nataon'ny filoham-pirenena mivady zay ary no ametrahako veloma mandram-piona ho anareo mpijery isa-tokantrano veloma ary toboko taona ny asa no fampandrosoana ary ametrahana tany-tandalàna ny taona 2024 araka nambaran'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarymampianina araka ny kabary nataon'ny filoham-pirenena dia hijery misimisy kokoa ny lafiny sosialy ny fitondram-panjakana manoloana ny fahatrana lalina mamely ny 7 malagasy misy ny fepetra izay niraisin'ny filoham-pirenena ao anatin'izany ny anaparitahana amin'ny faritra maro eto amin'ny firenena nitetika asa vatsinankonana ny anatsarana ny lafiny fampianarana anisany fanapa-kevitra ny raisin'ny filoham-pirenena ihany koa ny amahana ny olana Jirama ary ampiakarana ho 7 isan-jato ny karaha mampiasa mpanjakana tsy maintsy atevelona nitetika asa fiahina ny mpiaravelona ka avy amin'ireo farany izay sahirana no anatevenana an'izany amin'ny volana septambra dia hitatra amin'ny faritra maro lay politika ny vatsinankonana izay fampiarina any amin'ny distrika ny Betafo ankehitriny inona nkendrena amin'izany mba ho afaka hiahy ny fahasalamana ny zanany ny reny afaka hampianatra ny zanany amin'ny fanapiazana fototra ny reny malagasy izay ao anatin'ny fahasairanana to kilasy tobavy ankehitriny dia efa ao anatin'ny fanontany miasa avitra isika izany no nanatanterahana ny fampidirana ny mpampianatra framiny misa ray alina tamin'ity taona ity mba tsy ho vesatra ho an'ny ray aman-dreny intsony ny fampianaran-janaka ho toizantsika vezahantsika izany ary efa nilazaina
famity taona 5 dia mbola misy ray alina vaovao koa frama ho ampitirina mpampianatra raikitapiasa fanjakana eo amin'ny lafiny herinandro fa mbola misy ny zavatra misy eo mampalahelo tsy mahazo herin-jiry arak'izay ilaina sy arak'izay vidianany azy eo amin'ny toerana sasany mila resahana ampahatonena sy amin'ny fomba entitra ny zava-misy nandova isika fa tsy laza nefisika hoe mandova dia mijanona eo miasa isika efa mitady ny vahaolana amin'izany efa tsangana ny komity manokana eo anivon'ny jerama efa eny no fantatra fa tsy mitombona ary tsy mahomby intsony ny politika ny herinaratra nisy teto Madagasikara petsaka tombo kilasy tompovavy nefa natombo mbola toizatsika voalazana matombo ray ministra teo ny herinaratra maro samihafa ny faritra maro samihafa ho toizatsika izany tetikasa izany ny fitondram-panjakana dia nanapa-kevitra fa hanondrotra 7 isanjato ny karaha mampiasa mpanjakana tombo kilasy tompovavy mihoatra ny tany ny fisorotany vidim-piainana izany ezaka lehibe zany raha eo amin'ny ampitany ny fahatereny teti-bola no everina eo akilan'izany kosanefa dia vonina ny fitondram-panjakana iomoso amin'ireo fanavozana maro samihafa anatsarana ny tontolo miasa mpanjakana sy ny mpiasa-mpanjakana tafiditra ao anatin'izany ny fanamboarana trano fonenana ho an'ny mpiasa-mpanjakana tombo kilasy tompovavy manamafy ny firosoana ny fampiavana-pirenena ary miantso ny fiaraha malagasy manarina firenena ny filoha-pirenena ilaina ny fihavanam-pirenena afaka ny fanambarana dia manana izay toerana maizy azy eo amin'ny fiainam-pirenena ary ny fahombiazana izany fihavanam-pirenena izany dia fandresen'ny vahoaka malagasy manontolo ka nirehetra na olon-tsotra na miaramila na ray aman-dreny am-panahy dia manana ny toerany avokoa eo amin'ny fihavanam-pirenena ny anjara kosa amin'ny mahafilohan'ny repoblika sy amin'ny maraindreny malagasy ny tena fitsakanavaka dia ampanetretena no nanekeko hitarika sy mandrindra amin'izany tsy ekentsika intsony ny asa fanakorotana ny toetra mampizarazara sy mampiavy ny samy malagasy mitaky fandriam-pahalemana ny vahoaka tsy mila krizy intsony ny vahoaka tonga ny fotoana ny firaisan-kina masina lalaitsotsika hoe union sacré ho an'ny malagasy rehetra zay ihany ratatsika tantara vaovao sy ampitso miratra kokoa ho an'ny tarana nanamafy ny filoha-pirenena fa mifototra ny fitsinjaram-pahefanantena izy ary miferovana ny tontolo iainana ny asa fampandrosoana ho tanterahan'ny-mpitondra ary miantso ny mpandraraha malagasy hiditra amin'ny sehatry ny ara-dalàna ny tenany ary miantso ihany koa ny mpamatsy vola sy ny mpandraraha vahiny hanohana ny fitondrana malagasy ary ampiasa ny vola eto Madagasikara nisy ihany koa ny fanafoana-tsazy tanterahan'ny filoha-pirenena vonina ny hanohana ny Madagasikara ny fampandrosoana ary roso amin'ny fampiavana-pirenena ny sehatra iraisam-pirenena araka nambaran'ny zokiolona maso ivovahia miasa sy mony eto amintsika miantso kosa nefa ny tena nisy ny fandraisana andraikitra eo amin'ny tsirairay mba hatongavana ny tena amin'ny fifaranan'ny krizy. Votre victoire vous impose de lourdes responsabilités. Celle d'unir les citoyens de cette île, quelle que soit leur orientation politique, et celle d'amener la réconciliation nationale, la paix durable et la stabilité politique sans lesquelles on ne peut songer sérieusement ni à la reconstruction économique, ni à la croissance. La communauté internationale espère voir les acteurs politiques assumer pleinement le sens des responsabilités pour consolider les progrès accomplis et faciliter ainsi une sortie de crise durable. Elle réitère son engagement à continuer à épauler les Malagasy et à tourner définitivement la page de la longue crise qu'a connue la Grande Île.
ny olona maso ivovahiny Andriamatoa Mohamed Amar izay nilaza fa pejy vaovao no nisokatra ao Madagasikara taorian'ny fahalaniny filoham-pirenena vaovao. Raha ny navoaka ny gazety boky vahiny dia tafiditra ao anatin'ny firenena iny ary tsy mitombina raha toekareny Madagasikara. Mananteny izy arak'izany fa ny taona 2024 dia hitondra fahandriam-pahalemana sy filaminana ho an'ny Madagasikara. Le cabinet de conseil britannique dénommé Control Risk dresse chaque année une carte des pays du monde selon le degré de risque sur les plans sécuritaires, géopolitiques et économiques, destinée notamment aux investisseurs. Pour 2015, Madagascar figure dans la zone, je cite, à risque politique élevé. Que les responsables de ce cabinet d'estimation et de conseil soient obligés de publier un autre constat sur la Grande Île, beaucoup plus positif et de loin plus attrayant pour les investisseurs. Que l'année 2015 soit pour tous l'année de l'engagement, de l'acharnement pour confronter les problèmes qui existent, pour le retour à la paix, à la quiétude, à la sérénité. Arak'izany dia andrasan'ny firenena mpiara-miasa Madagasikara ny iverenan'ny filaminana maharitra eto amintsika.